Tena mba mahafinaritra mihitsy aketo ilay lahy mipetraka akaikina ity. Ha! Taratara indray ndry an! Saingy adinoa fa olona endry be io. Tsy misary adala izany. Fa ahoana? Izaho nga mitady hisara-dala izany intsony. Efa mitady vady aho izao ka raha io no mba tsilitsiliako. He! Petra tsara mihitsy fa tsy fantatry indry hoe io ny Isaka zanaka Abrahama. Ah! Le hoe zanaka lahy tokana saika nataon'ny dadany sorona ve? Hay efa rendry! Vavaka be amin'izany hoe Andriamanitra nahary izao tontolo izao izany ondry zareo ka mankatozy andidiny rehetra. Ka Andriamanitra nanambona azy ohatran'izao ka lasa manan-karena be. Ay! Fa rehefa vehivavy trako kosa aloha ny mikaoty azy an, sarotra ho azy ny andahy. Tsara antitra ianao Abrahama tompoko. Nampiantso aho hono ianao. Mandroso ianao anako. Mahazo toerana. Misy zava-dehibe tiako resahana aminao. Miainao aho tompoko. Hitanao fa miantitra aho ary tena efa mandroso dia mandroso ny taonako ary lehibe efa tokony hanambady ity ny zanako lahy Isaka. Isika ty amin'ny tany Kanana, tany izay nampanantenan'Andriamanitra ho ahy. Ka izao hoe tsy tiako hanambady ny vehivavy Kananeanina ty ny zanako, fa vehivavy tsy mivavaka amin'Andriamanitra pahary ireo. Fa kosa tiako raha manambady vehivavy avy any amin'ny taniko Isaka. Vehivavy avy any amin'ny fianakaviako ihany ka masiny ianao. Mianiana amiko ka andeha ianao haka vehivavy ho vadiny zanako any amin'ny tany nieviako. Mianina aminao Abrahama tompoko kanefa raha tsy misy vehivavy manaiky aty amin'ny tany lavitra ty dia ahoana? Raha efa nanandrany ianao alaka ka tsy nahoby, dia ho afaka amin'ny fiainananao kanefa mahatoky aho fa nay Andriamanitra izay topoky dia hitatana ny tianao. Hitsaka Isaka. Ka nanahoana? Efa nanatona azy ndry? Tena toka aky dia nijoroky taminy hoe mba mahafinaritra izy. Fa tsy... Dia ahoana? Tantarao aky ah! Niteny tamiko aky izy hoe efa lasa mitady vady ho azy ny mpanompo dadany any amin'izany tany niaviany zareo izany. Ka minoana izy fa tsy maintsy tiany izany satria izany no tendrin'Andriamanitra. Izany ve? Afakiny? Manao hoe ny Isaka. Dia ohatra izany vehivavy ho lasa vadiny izany. Anininy rehefa lasa n'olona. Tena samy hafa amin'ny lehilahy eto amin'ny tanàna mihitsy izy iny. Tsy mora lava amin'ny vehivavy nefa ny akiny efa 70 taona e. Efa kely sisitsika dia tonga any Mesopotamia, tanàna Nakora, fianakaviana Abrahama. Tonga ihany aty. Alao mijanona eto akaikin'ity fatsakana iombavahadin'ny tanàna ity. Ary aoka aloha hivavaka mba ho tomombana ny anton-dia. Andriamanitra rainy Abrahama ô. Raha sitrakao dia atoroaly vehivavy efa voatendrinao ho vadiny Isaka zanak'i Abrahama. Ka izao ny famantarana angatahako aminao. Izay vehivavy fiangatahako rano hosotroina ka miteny amiko hoe ty ary aoka omeko rano koa ny ramevanao, dia io tompo ô no fantatro fa ho vadiny Isaka. Amen. Akory ianao mademoiselle,
azafady indrindra mba afaka omenao rano ve ahosotroko fa mangetaeta mantsy avy lavitra. Manahoana? Tena faly mihitsy aho anome rano anao. Ary reto ramevanao reto kosa mangetaeta aza matahotra fa rehefa avy misotro ianao dia omeko rano koa izy. Tena notantanan'Andriamanitra tokoa laha ny diako fa tonga dia nivaly teo ny eo mihitsy ny vavako. Tena ity tovovavy tsy misy kianiny ity no vadiny Isaka zany. Misaotra anao mademoiselle. Iza moa ny anaranao ary zanak'izy ianao? Sao dia mba misy azo iantranoana any aminareo. Rebeka ny anarako ary zanakina Kora. Misy itoeranao sy ny ramevanao any aminay fa andao tompoko anaraka. I Nakora fianakaviana Abrahama. Lavorary ny dia. Dia izay voatantarako anareo izay ry izy mianakavy ny momba ny Abrahama sy Isaka zanalahy sy ny anton-diako. Ka asa raha sitrakareo omena ny tovolahy io ny zanakareo ho vadiny. Efy Jehova zany naniraka anao ka tsy sakan'izay. Andraso atsony raha zazavavy. Rebeka, avy manao Ahoana izay ry dada? Efa fantatry ny olona zainy fa efa noenoky tady ambadika ny ritao tasy daholo ny resaka. Ity vahintsika ity hono ana ka tonga mangataka anao vadiny andren-dahy tompony ka any amin'izany tany Kanana zany no misy andry zareo. Ary nahitany anao ny valim-bavaka ka manaiky ianao. Manaiky ary dada. Ka dia ho tsofoka rano ianao anaka hameno ny tany eny ny taranako ary ho sambatra tokoa ianao. Jerenao ny ry Rebeka reto entana nety le mpanompo anao ao ataon'ny vodiondry vata feno firavaka lafo vidy akanjo mihaja be ao tokotany koa ny rameva mbola feno entana fa hitako an'ilay fianakaviana Abrahama aloha fianakaviana manakaja sady manana maha izy azy. Ka mino ary Rebeka fa ho sambatra ianao ho vinantovaviny Abrahama. Efa kely sisika dia tonga ramatoa kely fa efa tafiditra eto amin'ny tanin'ny Abrahama. Waay! Isa ry tovolahy mirijarijà be tazako ry. Raha mba io moa zany Isaka zany Hono rangahy? Iza moa ty olona manatona tamity? Io no Isaka fofombadinao tompoko. Tena ao amin'ilay itiavako azy. Aleo aho hidina tompoko. Ty le mpanompo fa tonga. Ary ty vehivavy miaraka amin'ity ve tena levado? Ty zany levado? Engane mba ho tsara tarehy izy ty. Nefa na ratsy aza tsy maintsy ekeko ihany fa tahoana e. Ny bika aloha dia tena tsy ratsy e. Fa saingy atako ny voaly ny endriny ka tsy hita tsara. Manakory ianao tompoko vavy? Tonga soa. Manaja anao tompoko lahy. Tsara feo, malefaka tsara, ary ny masony koa baribary mahafinaritra. Misaotra anao nanaiky nakaty amin'ny tany lavitra ty ho vado. Ka mba afaka sokafanao kely ve le voaly hijereko ny tavanao?
ry mpijery hajaina. Iny tantara iny dia mampiseho mazava amintsika fa rehefa ankinina amin'Andriamanitra ny fikasana sy ny ho avy dia ataony tanteraka hatrany ny fiainantsika. Ny toy ny tantaran'i Isaka sy Rebeka moa dia ho hitanao amin'ny kapila 2.